Unboxing miaraka amin'ny Magreen Cosmeco efa mety hitanareo any amin'ny Instagram any anisan'ny tena malaza raha mpampiasa savon de Marseille nareo dia tianareo be ity savon ity dia anao unboxing kely avy amin'ny Magreen Cosmeco ohatran'izao le produit an'zareo dia izy rery koa no manao shampoing solide zany hoe mi-existe zany hoe ohatran'izao fa shampoing solide ampiasaina amin'ny volo dia tantarako anareo hoe ohatrany ahoana ny anaovako ity unboxing ity satria Magreen Cosmeco zany dia anisany manao produit naturel 100% naturel misy anti-âge, anti-tache, misy shampoing solide dia misy pour homme koa dia afarantsika manao test ampapadina anadiovana le tarehany dia ity zany no anomboaka azy aloha valakiky les lettres tany amin'ny Nadina amin'ny Magreen Cosmeco. À la merveilleuse des femmes de Dieu que tu es, je déclare que les portes de ta destinée sont grandes ouvertes et que tu y entres en toute confiance avec la vision claire de la volonté de Dieu pour ta vie. Merci Nadina. On déclare le sang de Jésus pour ta protection et celle de ton foyer pour cette belle aventure avec Dieu. Sois abondamment béni et favorisé. Bisous, bénis Nadina. Te skawa comme ces années, reto zavatra reto hoe inavy ao anatiny. Ty anankiray ty Magreen Cosmeco shampoing solide artisanal. Dia ohatran'izao le izy douceur, brillance dia mampavolumineux ny volonao zany dia à base-na argile verte ny atao anatiny dia misy huile de jatropha, misy coco sy caranja, misy zavatra be dia be, misy vitamine E dia zay ty produit anankiray ty raha vao boribory ohatr'izao zany izy dia shampoing solide zay ao amin'ny Magreen Cosmeco. Ankoatran'izay misy an'ity savon artisanal surgraissé à 12% dia izy ity anti-âge, unifiant, illuminant ho an'ny visage et corps. Ohatran'izao indray ny paoziny dia pour visage et corps zany izy dia rose ny lokony, anti-âge. Ty anankiray ty savon artisanal surgraissé à 10% dia anti-tache indray izy sady anti-âge zany hoe raha misy tache zany ny tarehanareo dia mety kokoa ty anti-tache, anti-âge, éclaircissant sy antibactérienne. Dia ty moa zany fiantsony anazy hoe savon de Diego Suarez dia à base-na lait de chèvre sy huile d'avocat et citron bio. Voilou. Dia ny manaraka indray ty savon morondave ohatran'izao savon morondave, savon artisanal surgraissé à 10% koa izy nourrissant, régénérant, apaisant ho an'ny visage et corps daholo moa zany les savons rehetrarehetra 100% naturel dia à base-na huile de baobab de mena be miaraka amin'ny miel zay mampatonga anazy hoe savon de morondave dia tia kely les couleurs sy les packaging. Dia ty anankiray ty indray natsoina hoe savon namakia, savon namakia ohatran'izao dia izy savon artisanal saponifié à froid surgraissé ihany koa izy dia 10% dia ny asany antioxydant, antibactérienne dia miapaiser ihany koa izy pour visage et corps. Dia izy ty à base-na aloe vera, pamplemousse sy tagette zay zany ny atao anatiny aloe vera, pamplemousse sy tagette zay mampatonga anazy hoe antioxydant.
Ty alohan'ny farany ty mahafatifaty kely savon duo de cacao io savon duo de cacao nisy ty koa savon artisanal sucré à 10%. Dia ny asany exfoliant adoucissant lipotique dia fanaovana gommage pour corps. Zany hoe tsy maranty zany raha te hanao gommage pour corps nareo dia ny ao anatiny café sy cacao, zay mampatonga anazy hoe duo de cacao bazina café sy cacao. Dia zay ndraiky ao amin'ny Magreen Cosméco, manana page Instagram zareo hoe Magreen Cosméco tout attaché dia misy page Facebook Magreen Cosméco ihany koa zay identifié amin'ity vidéo ity. Amarana koa azy ty no anisan'ny coup de cœur koa zay ho ampiasaiko amin'ny papadina ho anareo zay manana papa na manana lanaka na ohatran'izany détoxifiant antibactérienne purifiant visage et corps. Izy ty zany savon à base na charbon dia antsirabe avy any antsirabe zany izy ty satria ny ao anatiny dia misy aloe vera sy charbon actif. Dia ty zany no ampiasaitsika amin'ny papadina anaovana andao andramana anazy. Dia raha te hafantatrinareo hoe ahoana ny azahoana anazy dia afaka miantso ny contact 032 69 468 07 na ny 038 39 468 07 dia andramantsika ny papadina ty anakiraiky. Bon, je ne vous cache pas que c'est la première fois qu'on va l'utiliser, mais on va vraiment le tester et on va vous donner nos retours au fur et à mesure. En tout cas, Magreen Cosméco, c'est 100% naturel, c'est 100% artisanal et bien sûr, donc c'est fabriqué à Madagascar. L'avantage, c'est vraiment c'est fait avec amour et douceur. Donc, je vais tester avec papadina, l'aloe vera et charbon actif, ces deux couleurs noires. Et ça pèse 100 grammes. Les bienfaits, c'est super important parce que c'est détoxifiant naturel. Le charbon élimine en profondeur les impuretés, les toxines, les excès de sébum, les cellules mortes et ça contribue ainsi à magnifier le teint. Et pour tout ce qui est action, ça élimine l'acné. Donc c'est facile à appliquer, il suffit tout simplement de se laver le visage comme d'habitude. On applique bien sur la main, on le mousse bien et vous mettez sur le visage. Vous massez bien, après vous rincez tout simplement et c'est détoxifiant donc. Bref, mettez-moi dans les produits Sambalia, Dev Garden nous Favaka, Entre nous en Cournja, Lise à Galerie Antanmour et Concept Store Palace au Carlton à nous. Magreen Cosméco, savants artisanaux et cosmétiques 100% inspirés de la nature.